Loza ny nahazo ilay tompona moto iray izay voasoloky ka vola sandoka no azony mba ho vidiny ilay fananana izay namidiny. Ka ny pitsopitsony mahakasika am'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino fo ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa neto isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny ilay raharaha fisolokina amin'ny alalan'ny vola sandoka izay namidy moto no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nanamarika ny General Savelo Lalamoza Delphin izay ministry ny filohalindahy fa hiavaka ny fankalazana ny fahadimy taona ny fiverenan'ny fahaleovantena sy ny joroan'ny foloalindahy hiavaka eo amin'ny lafiny fikarakarana rehetra sy ny endriky ny matso ary ny fety amin'ny ankapobeny izany fankalazana ny fahadimy taona ny fiverenan'ny fahaleovantena izany. Hajoro ihany koa ny tsangam-bato lehibe ho mariky izany fahadimy taona izany. Araky ny nambarany ihany dia hatao eny amin'ny laky arivo ny afomanga lehibe mandritra izany fetim-pirenena izany. Mbola ho fantatra miandalana eo moa ny fandaharam-potoana rehetra mahakasika an'izay fankalazana fahadimy taona ny fiverenan'ny fahaleovantena sy ny nijoroan'ny foloalindahy izay. Fitokanana foto-drafitrasa no namaran'ny filoham-pirenena malagasy ny diany tany Tsimonosy izay niaraka tamin'ireo mpikambana rehetra teo anivon'ny gouvernemanta. Tamin'ny sabotsy hariva lasa teo no nanolorany ho an'ny voaka ny Toliara ny fahavitany fanamboarana ny boulevardny Kembe izay novatsiany vondrona Europeanina vola. Ahitana digy miaro amin'ny fiakaran'ny rano ao amin'ny tanàna manodidina dia Kembe ambany sy Kembe ambony ary mahavatsy voalohany. Ary mbola misy lalambe voaravaka jiro ihany koa izay mirefy 10 kilometatra mampitohy ny seranantsambo sy ny seranam-piaramanidina ary mifandray amin'ny lalam-pirenena fahafito. Manara-penitra ny foto-drafitrasa satria mahatratra 7 metatra ny sakany ary mbola misy 2.5 metatra natokana ho an'ny mpandeha an-tongotra sy ny posy. Misy toeram-piantsonana ny lakana ihany koa amin'ity lalana ity. Tamin'ny fotoana nisy nitondra-drano teto amin'ny manodidina dia tonga teto an-toerana ny tenako nifanena tamin'ny ramatoa izay mpanjona anankiray araky ny nambaran'ny filoha hatrany. Nangataka izy ny mba hanamboarana ny digy ka hoy aho tamin'izany fotoana izany hoe tsy digy fotsiny no amboarina fa atao boulevard mihitsy. Ankehitriny dia afaka mirehereha ianareo ito Toliara fa manana foto-drafitrasa anisan'ny tsara indrindra amin'ny renivohim-paritany enina ary mendrika izany ny voaka ny Toliara hoy hatrany Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina raha tonga ny tokona an'ity foto-drafitrasa tany an-toerana ity. Tombony lehibe ho an'ny voaka ny Toliara araka izany ny fahavitany ity boulevard ity any an-toeranany amin'izao fotoana izao satria efa ela izy ireo no nitebiteby fatratra tamin'izay faharatsiany boulevard tany an-toerana taorian'ny rivodoza izay nanimba tanteraka an'ity boulevard ity. Andao amin'izay ho resahantsika ny mahakasika ny resaka fisolokina manara-penitra amin'izao fotoana izao satria loza ny nahazo ilay tompona moto iray fa voasoloky ka lasa vola sandoka no azony ho vidin'ilay fananana. Tany Soavinandriana Itasimo no nitranga izao loza izao. Handeha vidomby izy ny alarobia lasa teo ka io vola vidina moto io no noentina hividianana omby. Efa nisy ihany koa nalefa tany amin'ny mpanangombokatra teo no tsikaritra fa sandoka ny vola izay 3 hetsy ariary izay nalefa. Nanolona anio dia navory avokoa ny vola rehetra izay 2 hetsy sy 4 tapitrisa ariary vidina ilay moto ka hita fa sandoka avokoa afatsy ny 2 alina ariary tokana ihany. Motocross marka Mac 500cc no namidy io ka teny Ankasibe no naloa ny vola. Nametraka fitoriana tany amin'ny Zandary ilay lasibatra. Efa voasambotra ny iray tamin'ireo mpisoloky fa ilay namany kosa mbola karohina. Nandositra niaraka tamin'ilay moto sy ny taratasy momba n'ilay moto ilay anankiray izay tafaporitsaka izay. Tena mafy araka izany no nanjo an'ity ranamana
izay ny varim-pananana mba azahoana vola ity kinanjo anefa dia vola sandoka no azo tao anatin'izay vidiny fananana izay namidy izay ka ny hafatra mitandrema ihany isika rehetra amin'izao fotoana izao fa ny ratsy tsy kely lalana ary indrindraindrindra fa neo amin'ny lafiny fisolokiana izay dia efa miseho amin'ny endriny maro izany resaka fisolokiana izany amin'izao fotoana izao indrindraindrindra fa neo amin'ny resaka vola sandoka izay dia mila jerena tsara mihitsiny ny vola rehetra izay omen'olona anao fa tena efa misy mahay tokoa ireo mpanamboatra vola sandoka amin'izao fotoana izao hanika raha maimaiky anao amin'io resa-bola io dia tsy fantatra akory ny hanavaka any hoe iza amin'ny reto no vola sandoka ary iza amin'ny reto ny vola tena izy satria tena efa mifanakaiky tanteraka izany hoe vola sandoka sy ny vola tena izy zany amin'izao fotoana izao ka manararaotra an'izay ireo olon-dratsy izay manao ny asany amin'ny resaka fanaparitahana an'izay vola sandoka izay sy ireo rehetra tambazotra misehatra ao anatin'izay resaka fanamboarana vola sandoka izay ka lasa misy lokolona any ambanivohitra any izy ireo satria ny olona any ambanivohitra moa mazava ho azy no mora ambakaina kokoa raha hoarina amin'olona mipetraka any an-tanan-dehibe ka any no ataon'izy ireo mahamay amin'izay resaka fisolokiana indrindraindrindra eo amin'ny lafiny fandrebirebena isan-karazany izay ka tsy vitsy amin'ireo tambanivohitra no voajonon'izy ireo amin'izay alalany fisolokiana indrindraindrindra fa ny resaka tsy fandriampahalemana sy ny maro hafa eo ihany koa ity resaka vola sandoka ity amin'izao fotoana izao ka mila mailo ihany rehefa misy anitrangan-javatra tahaka an'ireny ary rehefa maka vola amin'olona dia jerevo tsara ilay vola alainao fa sao dia tratran'izay patsaraitsomby vava izay ianao ka ny vola be izay noetretinao ho azo kinanjo anefa dia sandoka avokoa iny rehetra iny ary ny vola sandoka mazava ho azy tsy ho afaka hampiasainao fa tsy maintsy hodorana izy ireny rehefa tonga any amin'ny mpitandro ny filaminana ka eo anao sady very fananana no very vola dia inona tsony mo zany no azonao atao ao anatin'izany rehetra izany na dia hitory azy anao mety ho tratra ireo zay nisoloky anao ary mety tsy ho tratra ihany koa izy ireo raha toa ka tsy anjaranao ny hatratra azy ireo izay ka eo indrindra no mahatonga an'ireo olona mpanao ratsy amin'izao fotoana izao tsy mikely soroka izy ireo ary tsy kivy izy ireo manao an'izay asa ratsin'izy ireo zay satria ny ankabetsahan'ireo mpanao ratsy dia tsy tratra avokoa fa vitsy kely ihany amin'ireo mpanao ratsy no tratra amin'izao fotoana izao ny tanàna tokoa moa lehibe ka sarotra ny fanenjehan'olona ety sy roa izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa